أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fandray ny tenanay ato amin'ny Muslim Media Malagasy ny miarahaba antsika rehetra mpanaraka an'ity fandaharana fampianarana ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim ilay lalam-panorenana izay napetraky ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam ho an'ireo vahoaka tsy hankanavaka fa indrindranindra itsika mpino Islam. Amin'ity androany ity ary fanondroany izy ity na deuxième émission mahakasika an'izany fampianarana ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim. Raha tsy aivina tamin'ny lasa dia niaraka tamin'ny ostazintsika Shamsuddin tamin'izany famakiana ny Qur'an Al-Karim nanazavazava niaraka tamin'ny famakina kely mahakasika an'izany boky masina Al-Qur'an Al-Karim. Izy raha teo efa fantantsika fa izy no imam sy khatib ao amin'ny mosquée d'Antananarivo no sady imam ihany koa ao amin'ny masjid Abubakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Ka amin'ity androany ity inshallah mandray azy antsika aorian'ny fandraisantsika azy dia misy fanontaniana izay mifandraika sy mifantoka tanteraka mahakasika ny Qur'an Al-Karim dia rehefa avy eo antsika manazava mahakasika an'izany tajwid zany inshallah. Ka eto antsika mandray ny ostazintsika Shamsuddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, araka volazantsika teo fa mahakasika ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim no resadresaka amin'ity androany ity ka misy ireo fanontaniana maromaro izay hopetraka antsika amin'ny ostazintsika amin'ity androany ity. Ny fanontaniana voalohany angambany dia manontany antsika hoe inona marina no atao hoe boky masina Al-Qur'an Al-Karim, izay fanontaniana mety manitikitika an'ireo olona ivelan'ny finoana Islam. Eny fa hatraminy antsika ato anatin'ny finoana Islam mety manitikitika hoe inona marina no atao hoe zany boky masina Al-Qur'an Al-Karim. Ka omentsika ostazintsika mamaly ary inshallah ahazo valitsyteny feno itsika amin'ity androany ity inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Araka ny fanontaniana izay napetrakanao teo dia ny boky masina Qur'an dia kalamullahi ta'ala المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. نبوك مسنا قرآن دي تني الله سبحانه وتعالى إذا نبدين تنبمننسيك محمد صلى الله عليه وسلم أمني ألالني جبريل عليه السلام إذا ينتسيك منوب الله سبحانه وتعالى أمن الصلاة إذا يتوتيك ari azawatsika tombontsoa Allahu subhanahu wa ta'ala ny famakena azy. Naam, raha araka an'izay valiteny izay feno dia feno mahakasika ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim dia hita zany fa izy ilay boky izay nidina teo amin'ny mpaminany Muhammad izay noentiny Jibril. Ka mahakasika an'izay indrindra no fanontaniana faharoa izay mifandraika amin'izay tanteraka hoe oviana marina ary no ny latsahany izany boky masina Al-Qur'an Al-Karim na nampidina ny tompo zanahary an'izany boky masina zany teo anatrehan'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampidinny Allahu subhanahu wa ta'ala ny boky masina Qur'an tamin'ny Laylatul Qadr alina izay feno fasabn. Qala Allahu ta'ala inna anzalnahu fi Laylatil Qadr. نبدناي يو بوك مسنا قرآنيو تمني ليلة القدر. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. بلنتين الله سبحانه وتعالى أمن آيها فوي نبدناي يو بوك مسنا قرآنيو أمن ألنا إزيفين فاصف أري تومني لفباتو حراء نوني دينا إزاني بوك مسنا قرآن إزان مارينا فا natao hoany olombelona sy ny jiny izany boky masina Qur'an izany. Raha zay ary no mahakasika ny fidinany boky masina Al-Qur'an Al-Karim ny fotoana sy ny andro izay nidinany dia fanontaniana apetraka antsika manaraka hoe
manontany tena ihany ny mpino islam indraindray rehefa miditra any amin'ireny toeram-pivavahana na ireny moské reny dia mahare famakiana hafa amin'ny Qur'an Karim. Ka eto fanontaniana apetraka amin'ny maha spesialista na nandranto fianarana mahakasika an'izany karazana famakiana an'ireo Qur'an Karim, dia apetrakay ny fanontaniana hoe firy marina no isan'ireo famakiana izay mahazatra ny mpino islam na ihany koa misy amin'ny ity finoana islam mahakasika ny Qur'an Karim. Miisa 10 ireo famakiana maripototra araka voalazany ireo manampahalalana mahakasika ny boky masina al-Qur'an al-Karim. Ohatra amin'izany qira'atu Nafi', qira'atu Ibn Kathir, qira'atu Abu Amr, qira'atu Ibn Amir, قراءة عاصم، قراءة الكسائي، قراءة حمزة، قراءة أبي جعفر، قراءة يعقوب، قراءة خلف العاشر. Eto indrindra mipetraka ny fanontaniana amin'izay isan'izany famakiana ny Qur'an Karim izay miisa 10 zay. Fanontaniana izay manitikitika ny saina hoe fa inona no antony tsy nampitovy an'izany famakiana ny Qur'an Karim, ary fanontaniana ihany koa hoe efa nitranga ve zany tamin'ny vanim-potoana izay niainany mpaminany sallallahu alaihi wasallam niaraka tamin'ireo sahaba ny tsy fitovizan'izany famakiana ny boky masina al-Qur'an Karim. Ny antony nampidinany Allahu subhanahu wa ta'ala ny boky masina Qur'an amin'ny famakiana betsika mba ho fanamorana ho antsika mpino islam, satria tamin'izany vanim-potoana izany dia betsaka ireo foko samihafa izay niditra tamin'ny finoana al-Islam, ary fantatra tsara fa ny foko izany dia samby amin'ny dialect izay ampiasaina. Ohatra fotsiny eto Madagasikara misy foko Antimoro, misy foko Antakara, izay samihafa ny dialect izay ampiasainy izy ireo. Ary karaha zay koa tsika raha ka exemple amin'ny boky masina Qur'an misy famakiana hoe al-buyut, sasany mamaky al-biyut, zany hoe dialect samihafa. Ary efa nitranga, efa nisy tamin'ny fotoanany mpaminantsika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ireo famakiana isan-karazany ireo. Atsika haka tantara izay niseho entre Umar radiyallahu anhu sy Hisham ibn Hakim. Indray andro Hisham ibn Hakim radiyallahu anhu nitark salat, zany hoe izy imam, ary Umar radiyallahu anhu nikusali tafaranazy. Ary Hisham ibn Hakim radiyallahu anhu dia namaky famakiana izay tsy fantatrany Umar radiyallahu anhu. Rehefa henony Umar radiyallahu anhu Hisham ibn Hakim namaky izany famakiana izany, tezitra Umar radiyallahu anhu, ary efa mila esoriny avy tamin'ny mihrab Hisham ibn Hakim radiyallahu anhu, satria tsy mora amin'ny ireo sahaba maheno olona izay manova ny boky masina Qur'an. Niaritra Umar radiyallahu anhu iska vita ny salat. Rehefa vita salat nisamboriny Umar radiyallahu anhu amin'ny kolinankanjonany Hisham ibn Hakim, niskorteny zany, ary nanontaniany hoe iza no nampianatra anao igny famakiana izay nataonao teo. Namaly Hisham ibn Hakim radiyallahu anhu hoe mpaminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam no nampianatra za igny famakiana igny. Dia aveo nientiny Umar radiyallahu anhu tamin'ny mpaminantsika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Hisham ibn Hakim, ary niteny tamin'ny mpaminantsika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Umar radiyallahu anhu hoe izao dia naheno Hisham ibn Hakim namaky famakiana izay tsy nampianarinao za.
ka gaga izao ny teneniny mpaminantsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam vakio ry Hisham namaky Hisham radiyallahu anhu mitovy famakiana izay nivakeny tamin'ny sala ary niteny mpaminantsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam hoe hakadha unzilat karaha io no nampidininy Allah subhanahu wa ta'ala ny boky masina Qur'an ary nirany mpaminantsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam koa Umar radiyallahu anhu namaky famakiana izay nampianariny mpaminantsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam izay tsy mitovy amin'ny famakiana izay nivakeny Hisham ibn Hakim radiyallahu anhu rehefa vita famakiana izay nataony Umar radiyallahu anhu niteneniny mpaminantsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam hoe hakadha unzilat watanio koa nidinany ny boky masina Qur'an al-Karim izany dia magnambara fa efa nitranga tamin'ny fotoanany mpaminantsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ary efa nampianariny mpaminantsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ireo famakiana samihafa izay maripototra izay hitatsika amin'izao fotoana izao. Mazava tsara ny fanazovan'ny ustazintsika teo mahakasika an'ireny qiraa misy karazany 10 no sady efa nitranga tamin'ny vanim-potoana mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Fanteneny manaraka ustaz ny eto Madagasikara amin'ny toerana izay misy antsika eto inona no tena fampiasa anireo hofaz nareo mpahay tsy anjerana zany Qur'an zany ny famaky mahazatra antsika eto no sady fanontaniana mbola mipetraka ihany koa hoe move mbola misy ny tanàna hafa akoatra Madagasikara hoe mampiasa ny famakina hafa akoatra ny fampiasa antsika eto Madagasikara. Ny fomba famakina izay mahazatra antsika eto Madagasikara dia ny riwayat Hafs an Asim ary an Libi dia mampiasa riwayat Qalun ary an Maroc dia mampiasa ny riwayat Warsh. Naam, eto ary zay ustazy alohan'ny amararantsika ny fandarina mba mangataka kely ny fomba famaky anankiray amin'ireo zay maro zay nitanisanareo amin'ny fomba famaky ohatra suratul Fatiha mba vakinao amin'ny qiraa hafa zay tsy mahazatra antsika eto Madagasikara mba ahafahan'ny olona mahalala sy mahasara an-tsaina maro hoe tena hafa tokoa izany qiraa zay ampiasainao zany. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Zay nisan'ny famakina anankiray izay tsy de mahazatra antsika loatra raha eto Madagasikara satria misy ireo ampahany tsy pelina kely somary miova ao anatin'izany famakina izany. Fa ny tenanay eto dia mampanantena antsika fa inshallah amin'ny fandarantsika manaraka dia hisy ireo karazana famakina maro samihafa zay hoentiny ustazintsika ary mety ahalinantsika tokoa izany. Ary ety ampamarana ihany koa zay dia miteny amintsika ny mety ho programantsika manaraka dia mahakasika ny fifandraisany boky masina al-Qur'an al-Karim sy ny tajwid. Efa mampantena sahady zay amin'izany zavatra zany ary tsy ho ela arahintsika eto amin'ity Muslim Media Madagasikara na ny Malagasy izany. Ety ampamarana dia misaotra antsika rehetra zay nanaraka ny fandarina hatrany ampiandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao ny Muslim Media Malagasy dia mameny fotoana ho amin'ny herindray na ho amin'ny manaraka indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ورتل القرآن ترتيلا